mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa kotrahatra ity talata fa 7 ambin'ny folo amin'ny volana desambra ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny matitoko fahadimy. Matitoko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Matitoko fahadimy andiny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo no fanasin'ny tany fa raha ny fanasina ny tonga matsatsy indraindray no asira azy. Tsy misy hery ny anaovana na inona intsony izy fa ariana ny velany ka ho itsahin'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ambanin'ny vata famarana. Fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra eo an-trano izany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka hankalazan'ny rainareo zay any an-danitra. Ray Masino manamasinana ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Toriteny nataon'i Jesosy teny an-tendrombohitra tany amin'ny faritra Galily no zara mofinaina ho antsika ry havako. Toriteny izay mirakitra ny etikan'i Jesosy, mirakitra ny moral, mirakitra ny fifandraisan'ny olona mpiarabelona miaraka ny fomba fijerin'i Jesosy. Amin'ity amin'ireo mpivaofy ny filazaran-tsaramaso araka ny Matio dia te ampilahatra any Mosesy sy Jesosy eto ny mpanoratra i Matio. Fantatsika fa i Matio dia nanoratra ho an'ny jiosy kristianina, ho an'ny eglizy judéo-kretianina, izay ny jiosy kristianina izay nanome toerana mihitsy any Mosesy, nanome toerana ny lalàn'ny Mosesy sy ny jiosy. Ary dia eto Matio dia manokatra ny filazantsarany aty amin'ny toko fahadimy, miresaka momba an'i Jesosy ary te ampitaha an'i Jesosy amin'ny Mosesy izy. Te hametraka an'i Jesosy ho mihoatra no Mosesy ary mazava ho azy. Jereo tsara fa lay raha mamaky lay toritenin'i Jesosy tsika dia tanisain'i Jesosy ny lalàn'ny Mosesy, momba ny fitsangatsangana, momba ny famonoan'olona sy ny sisa rehetra. Dia eto zany dia Jesosy izay ambaran'ny Matio dia tsy afa-tsy akory fa mihoatra no Mosesy. Te hitaona ny jiosy kristiana, te hitaona ny jiosy izy mba ho tonga kristiana. Amin'ity andiny ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ity dia eo ny miharihary lay fototra iorenana zany toetra kristiana, toetra ny mpino zany. Amin'ity andiny ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo ity dia miorina amin'io mihitsy zany ny toetra ny mpino, fanasina izy, fahazavana izy. Inona moa zany ry havako ny hoe andrasana ny mpino tokoa ary. Rehefa tonga anivon'izao tontolo izao ny mpino, rehefa mitsofoka ato anivon'izao tontolo izao ny mpino, dia tonga inona izy, manova inona izy, manjary inona izy. Dia hoy Jesosy hoe sira izy, fanasina izy, na fahazavana izy. Be dia be ny ohatra Jesosy moa fantatsika fa rehefa mitoritena dia mampiasa sary be dia be, mampiasa fanoharana. Dia sira ny raisin'i Jesosy, fahazavana. Betsaka ny ohatra efa raisin'i Jesosy, ny aviavy, ny songisongo, isan-karazany raisin'i Jesosy. Fa betsaka koa ny mbola azo raisina ohatra. Ny dika zany dia zao, misy heviny manokana raha sira ny raisin'i Jesosy, ary misy lanja manokana raha hazavana ny raisin'i Jesosy. Fa nahoana ary ny sira? Fa nahoana no hazavana? Inona mampiavaka ny sira? Inona mampiavaka ny hazavana? Raha toa ka mijery tany an-dakilasy dia mahafantatra fa ny sira dia ataontsika hoe chlorure de sodium ho anatsika zay miteny frantsay, na ataontsika koa hoe sira zay tsotra kely NaCl, zay fikambanana sodium sy chlore araka hitantsika teo. Dia raha tena jerena nefa ny NaCl dia tsy zavatra fihinana, tsy zavatra organika, tsy tahaka ny hoe tsaramaso, na tahaka ny hoe voanjo, na tahaka ny hoe voan-javatra hafa, fa zavatra simika, zavatra ataontsika koa hoe tsy misy tsirony mazava.
raha ohatra ka mitentsika hoe sira de fantatsika fa ny sira tsy matsiro, tsy misy olona mihitsy manandrana sira de miteny matsiro zany sira zany, ny sira tsy raha ny tena marina ny sira tsy hoe ny sira zany tsy matsiro, ny sira tsy mpitondra tsiro akory. Raha tena jerena amy lafin'ny simika de ny sira tsy mpitondra tsiro. Raha ohatra ka misy nofona trondro ao dia mihinana an'lay trondro ianao, asianao sira izy dia lasa renao tsara ny tsiron'lay trondro na renao tsara ny tsiron'lay sakafo. Ny dikan'izany ny sira tsy hoe ny sira akory ny matsiro fa ny sira de mampivoaka ny tsiron'lay sakafo zay hohanina. Mazava be zany. Ny sira tsy ny sira akory ny tsiro, tsy ny sira akory manome tsiro, fa ny sira mampivoaka ny tsiron'lay sakafo, mampivoaka ny tsiron'lay lay zavatra hohanina. Ary zay mampiavaka ny sira amin'ny siramamy, na mampiavaka ny sira amin'ny poivre, na mampiavaka ny sira amin'ny carry. Ny sira de mampivoaka miasa any anatin'lay zavatra zay iasany de manjary mivoaka araka ny tokony ho izy ny tsiron'lay sakafo. De hoy Jesoa tahak'izay mihitsy ny kristianina. Ny kristianina zany rehefa tonga anatin'ny fiarahamonina dia manjary mampivoaka lay maizy azy, lay tsiron'lay maizy azy an'lay fiarahamonina, mampivoaka ny tsara ao anatin'lay fiarahamonina, mampivoaka ny tsara ny anatin'lay toerana zay ivelaran'lay kristianina. Am'izay fotoan'zay le sira raha oharina amy kristianina, na am'izay fotoan'zay ny kristianina raha oharina amy sira de manjary miavaka lay fiarahamonina misy an'lay kristianina, mivoaka am'lay mivelatra amy maizy azy lay fiarahamonina misy lay kristianina, mampivelatra, mampisondrotra. Am'izay fotoan'zay zany ny kristianina ao anatin'ny fiarahamonina de natao olona ampisondrotra olona, natao olona ampivelatra olona, natao olona zay manjary mana zay maizy azy, tsy mamotika. Ny kristianina zao anatin'ny fiarahamonina tsy hoe mandrava ny maha olona ny olona, tsy hoe mambotry olona, tsy hoe manjary miteraka alahirana tahak'izany, fa ny kristianina de manjary manondrotra ny olona, mampivoaka le maha izy azy. Ary dia mazava zany, tsy mitovy ny fiarahamonina misy kristianina sy tsisy kristianina. Raha ny fiarahamonina misy kristianina zao manjary misy olona fahalaladafa, manjary mitondra tsiro, mivoaka lay tsiro lay maha olona azy tanteraka tsika teo. Ary raha toa ke ny dikan'ny teny hoe fitentsika mandrakariva ny dikan'ny teny hoe éduquer, dikan'ny teny hoe éduquer avy amin'ny teny grika ekdokeo, nazahoana ny teny latina hoe educare, de izao mampivoaka ety ivelany, na manorina ety ivelany, na mampiariary ety ivelany. Inona ny tsara ao anatin'ny olona. Ary zay ny kristianina de zao ao anatin'ny olona ao mety misy zavatra tsara. De zao ao anatin'ny fiarahamonina ao tsy voatery ho ratsy daholo, fa misy tsara ao. Raha misy kristianina ao, raha misy sira ao tahaka ny kristianina de zao zay tsara zay no avoaka an'lay kristianina, mivoaka zay tsara zay ao anatin'ny fiarahamonina. Fa ny faharoa zay toetra ny sira koa dia fantatsika fa miaro. Tamin'ny andron'i Jesoa de tsy mbola nisy ny frigo, tsy nisy ny congélateur, tsy nisy vata fampiangatsiahana, fa izao ny sira ny fitaovana fiarovana ny sakafo. De hoy Jesoa, ohatran'ny sira iny mihitsy nareo, simba ny sakafo, simba, tsy azo tehirizina ny zavatra raha tsy eo ny sira, ny sakafo zany. Dia ny dikan'izany ny kristianina anatin'ny fiarahamonina dia mpiaro izy, mitahiry ny zavatra anankiray tsy ho lo, miaro ny fahalovana zany ny kristianina. Rehefa eo ny kristianina de zao mandositra ny fahalovana. Rehefa eo ny kristianina de zao voatahiry lay sotoavina, voatahiry lay tsiro araka ny tokony ho izy. Fa raha ohatra ka tsy eo le sira de zao lasa tsy lay tsiro tsony mivoaka fa lay fahalovana. Rehefa betsaka ny kristianina de zao zany ka mijoro vavolombelona ny kristianina, sira de zao mandositra ny fahalovana fa mivoaka kosa ilay tsiro tsara ao anatin'lay fiarahamonina. Hitantsika am'izany ny toeran'ny kristianina am'izay lazany Jesoa hoe fanasina ianareo. Ary mampieritreritra de hoy Jesoa, raha ohatra ka ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no mahasira azy? Raha toa ka tena jerena amy lafin'ny simika, rovinary no very ny tsiro ny NaCl, rovina ny very ny tsirony ny NaCl na ny chlorure de sodium rovina, fantatsika fa tsy very mihitsy zany,
tsy mety ho very ny tsirony sira fa inona ny tiany Jesosy teneniny raha toa ka jerena ny fakan'ilay teny am'izay lanyrata amin'ny Matio azy de tsy hoe very tsiro loatra fa izy manao hoe raha tonga matsatso izy dia ariny eny velany ka ho itsahin'ny olona le hoe ho itsahin'ny olona de izao tsy tena hoe very ny tsirony ka ho itsahin'ny olona izy eo raha jerenao tsara ny teny grika fa zao ny teneniny eo manao hoe lasa adala na mivadika tonga adala zany hoe raha ohatra ozy Jesosy ka lasa adala lay sira zay mihitsy le izy lasa adala lasa sanatria toy ny hoe mivadika todo de izao itsahin'ny olona izy le hoe itsahin'ny olona de izao ny sary aseho an'io de izao koa tamin'ny androny Jesosy ny jiosy moa mpanao divay be ny jiosy de tia divay de tia ranom-boaloboka ary dia ny fanaovana ny ranom-boaloboka tsy mivoaka raha tsy alaina zany voaloboka de atao anaty koveta be de misasa tongotra ny olona de itsahina ho seny eo lay voaloboka mba hivoaka lay ranon'lay voaloboka iny voambolana iny ny hoe itsahin'ny olona mitovy amin'iny hoe manitsakitsaka voaloboka zany hoe manosy an'lay voaloboka mba hivoaka ny tsiron'lay voaloboka iny le hoe ho itsahin'ny olona zay le matoantena amin'ny teny grika zany hoe hoy Jesosy zany raha lasa adala io sira io de zao ho itsahin'ny olona ho sen'ny olona tahaka an'io voaloboka io ary dia hivoaka ny tsiron'lay sira zany hoe inona ny dikan'izany raha ohatra ka tsy miazona raha ohatra ka tsy manao ny andraiky ny amaizy azy lay kristianina lay ny mpino de izao ny fiarahamonina indray no anosy azy no anery azy na ny maromarina kokoa no anefy azy tsy izy manome tsiro ny fiarahamonina fa izao ny fiarahamonina no anery azy mampatsiaro antsika ny teniny Paoly amin'ny Romanina 12:10 hoy Paoly manao hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao zany hoe aza tefena zao tontolo zao raha tsorina aza itsahin'ny olona ka ny olona no anefy anao no ampamoaka tsiro anao fa izao ianao no mamoaka ny tsiron'ny olona zany hoe raha ohatra ka tsy miasa ny kristianina raha tsy mipetraka ho sira ny kristianina de zao ny fiarahamonina indray manjary manova azy eto zany Jesosy de miteny hoe mijoroa nareo kristianina ho fanasina fa rehefa tsy mijoro ho fanasina nareo de zao ny fiarahamonina indray no manefy anareo raha ny tokony ho izy de zao ny kristianina zany no manova ny fiarahamonina fa tsy ny fiarahamonina no manova ny kristianina zay ny dikany hoe aoka anareo ho fanasina ary mahafinaritra be rehefa mamaky ny filazantsaraka ny Marka isika Marka 7:50 de manampy kely Marka manao hoe aoka isira ao anatinareo ka mihavana tsara eo zany Marka de manampy manao hoe lay tena sira de izao fiadanana lay sira zany de izao anankiray am'lay toetra ny sira de izao fiadanana ny ahafahantsika mampivoaka ny tsiron'ny olona ny tsirony raha zay no azo ilazana azy le maizy azy ny tsara ao anatin'ny fiarahamonina de zao itsika mitondra fiadanana tsy mpitondra korotana tsy mpitondra tebiteby tsy mpitondra ataonareo amin'ny fomba fiteny ankehitriny hoe onde négative fa mpitondra fiadanana mpitondra fifaliana Paoly de manazava an'io koa ao amin'ny Kolosianina 4:9 manao hoe aoka nareo ho feno fahasoavana de aoka ny teninareo ho mamy sira zany hoe Paoly indray de mampitany ny sira amin'ny fahasoavana zany hoe afaka mampivoatra tsara ny olona isika afaka mitondra mampivoaka ny maizy azy ny olona isika rehefa miaina amin'ny fahasoavana kristianina miaina amin'ny fahasoavana zay vao tonga fanasina kristianina miaina amin'ny fiadanana zay vao tonga fanasina fa ny faharoa raisin'ny Jesosy eto de hoy Jesosy manao hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao ianareo no fahazavany zao tontolo zao mazava be ny tenin'ny Jesosy azo jerena amin'ny lafin'ny ataontsika koa hoe fizika tahak'izay resahantsika ny NaCl teo na ny sira teo koa ny hazavana be de be ny reo teoria isan-karazany momba ny hazavana de azontsika antoka fa tsy kisendrasendra koa ny hazavana betsaka ny toetran'ny hazavana amin'ny lafin'ny fizika tsy andeha lavitra am'izay tsika fa izao raha mamaky tsotra fotsiny zao tsika anankiray am'ireny de zao ny hazavana
de tsy mba mety maloto. Amy zavatra hitanao ety ambany masoandro de ny hazavana tsy mba mandray loto, ny rivotra mandray loto, ny rano mandray loto, ny olona mandray loto, ny zavaboary mandray loto, mety mandray loto isan-karazany, fa ny hazavana de tsy mba mandray loto. Zany hoe ny hazavana de zao Jesoa, rehefa mazava tonga ny hazavana de zao fantatry ny olona ny tokony atao, satria tsy mandray loto izy, de zao izy kosa zany manjary manome repère, manome maridalana ny olona, tsy izy akory ny lalana, tsy zay akory, tsy kristianina akory ny lalana ka manao hoe zay ataoko ihany atao hoe mety, tsy zay zany. Fa ny kristianina rehefa anatin'ny fiarahamonina no rehefa mazava no mahatonga ny olona mahafantatra hoe ity le lalana, tsy ny kristianina ny lalana, hazavana izy zeny tokoa, fa ny kristianina rehefa miasa anatin'ny fiarahamonina de manjary manana discernement, manjary manana mahay manavaka ny olona, vokatry ny fisian'ny kristianina de fantatry ny olona manao hoe ay ve zao ny atao hoe tsara, ay ve zao ny atao hoe ratsy, ay ve zao ny atao hoe mety, ay ve ty ny atao hoe marina, ay ve zao ny atao hoe tsy marina, ay ve zao ny atao hoe mahasoa, ay ve zao ny atao hoe tsy mahasoa. Zany hoe rehefa ao anatin'ny fiarahamonina ny kristianina, satria tsy mandray loko afa-tsy ny fahazavan'ny Kristy izy, de zao manjary mahatonga ny olona mahay mahafantatra ny tsara sy ny ratsy, mahay manavaka. Zava-dehibe zany ny toeran'ny kristiana raha miteny izy manao hoe am'teny Jesoa hoe ianareo ny fahazavana, de azany eritreritsika ry avako malala, haitsika rehefa ny anatin'ny fiarahamonina de itsika no manome maridalana ny olona. Raha mitaraina zany ny olona manao hoe tsy hita tsony zay ale, tsy fantatra tsony zay marina, tsy fantatra tsony zay tokony atao, de tsotra sao de tsy ampy ny fahazavana. Tamin'ny vanim-potoana ny ataontsika hoe réforme, ny vanim-potoanan'ny réforme tamin'ny taonjato vahiny ambin'ny folo, dia alohan'ny réforme aloha zany, alohan'ny réforme dia ny teolojia natanjaka be tamin'ny fotoan'andro dia ny teolojian'ny Saint Thomas d'Aquin sy ny sisa rehetra, reo antsoina hoe teolojia scolastique. Ny antsoina hoe teolojia scolastique dia scola teny latina, dia mipetraka amin'ny hoe isoratra masina io dia azavaina amin'ny filozofia samy lafin-javatra maro samihafa. Zany rehefa mamaky baiboly zany ny olona tamin'ny fotoan'andron'ny vanim-potoana scolastique avant ny réforme, talohan'ny réforme, de zao manazava n'io baiboly io ny olona amin'ny alalan'ny filozofia ohatra, amin'ny alalan'ny filozofian'ny Aristote. Zay mahatonga ny hoe transsubstantiation, ny transsubstantiation dia fionan'ny filozofian'ny Aristote sy ny teolojian'ny Saint Thomas d'Aquin tsotra fotsiny zao. De zany hoe ny teolojia rehetra talohan'ny réforme de zao miainga mandrakariva amin'ny filozofia, na i Aristote io, na Platon io, nareo filozofy maro samihafa izay niainana nitranga talohan'ny Kristy natatiogana kely azy. Fa rehefa tonga ny réforme, de ny réforme hoe ny soratra masina dia tsy azavaina amin'ny filozofia, ny soratra masina tsy azavaina amin'ny siansa, ny soratra masina tsy azavaina amin'ny literatura, fa ny soratra masina dia azavain'ny soratra masina ihany, izay fahaleovantena ny soratra masina zay, izay tsy fiankinan'ny soratra masina am'izay mety ho fahalalan'olombelona zay no voizan'ny fanitsipy vavahana, hoe ny soratra masina ihany no manazava ny soratra masina. Tahaka atsika teo manazava ny fahazavana na ny sira, de manazava an'izany amin'ny Kolosiana, na manazava an'izany amin'ny Marka, na manazava an'izany amin'ny andiny soratra masina hafa. Mety manampy illustration ihany tsika amin'ny hoe siansa na tahaka izany, fa fampiarana, fa tsy manazava ny soratra masina amin'ny filozofia akory ny protestante, fa manazava ny soratra masina amin'ny soratra masina ihany. Ary zay natonga Martin Luther nandoro ny boky scolastika rehetra ny volana Desambra, tahaka zao andro antsika zao mihitsy, ny volana Desambra 1830. Zany hoe nodoro amin'ny Martin Luther ny hoe manomboka zao de zao tapitra vanim-potoanan'ny scolastisme, miditra kosa amin'ny vanim-potoanan'ny réforme. Inona tena tongavana? Nandritra ny taona maro zany dia somary ny protestante de ny hevitra hoe ny tena zava-dehibe de ny soratra masina, sola scriptura. Saingy zao teo amin'ny lafiny protestante de nety zay tany am-boalohany taonjato enina ambin'ny folo, taonjato fito ambin'ny folo, apahany tamin'ny taonjato valo ambin'ny folo. Saingy ny tsy tokony ho adinoina de zao nivoatra ny fiarahamonina. Inona le nivoatra ny fiarahamonina? Ny
ataontsika hoe ny penseur na ny mpieritreritra ao anatin'ny fiarahamonina, ny mpieritreritra ao anatin'ny fiarahamonina de ny ataontsika hoe filozofa am'izao tonjato fa raiky am'roapolana antsika zao de ny antsoina hoe mpieritreritra de ny filozofa. Ny filozofia zany na tsy niany moa zany fa mety misy ny sociologie mifanakaiky amin'io. Ny sociologie zay mifanakaiky be amin'ny filozofia tsy maninona dia ireo filozofa no ataontsika hoe mpieritreritra sy mpamakafaka ary mpanome maridalana ny fiarahamonina. Ny filozofa no manome ny antsoina hoe vision du monde. Protestanta zany a na ataoko hoe ny kristianina de mieritreritra hoe ny théologie amin'ny alalan'ny baiboly no manome ny antsoina hoe vision du monde, zany hoe ahoana ny fiainana, inona ny alakizorana, inona ny dikany hoe miaina, inona ny dikany omaly, inona ny dikany ankehitriny, inona ny alakizorana, zany ny asan'ny filozofa. Saingy ny olona de zao ankehitriny rehefa nilaozantsika ny filozofia ho antsika protestanta manokana dia no idin'ny olona tao an-trano tao itsika protestanta na nanidy tena mihitsy ary ka tratra ny antsoina hoe séparation de l'église et de l'état ohatra tany Frantsa na tany amin'ny toeran-kafa de ny hoe aoarinareo fiangonana mitsanononareo amin'ny rindrina efatry ny fiangonana io fa aleo zay anefi ny fiarahamonina dia mitato zany tsika mpiangonana nijanona ataotsika tato anaty trano fiangonana nianatra sekoly alahady, nianatra soatra masina, nianatra katekisma, nianatra katesizy sy ny sisa rehetra de nijanona tato an-tranontsika. Saingy zao ivelan'ny fiangonana dia ireo université isan-karazany dia nano ihany ny fanaovana ny filozofia. Saingy filozofia tsy nisy théologie tsony, filozofia tsisy baiboly tsony de inona no mitranga ny mpieritreritra tany anatin'ny fiarahamonina zany. Ireo penseur, ireo grand penseur rehetra tao anatin'ny fiarahamonina ny taonjato faharoapolo fa raiky am'roapolo de olona tsy nivolavolain'ny fiangonana intsony fa olona nivolavolain'ny ateisme, olona nivolavolain'ny ndrandray aza ny fanatisme, olona zay hoe ireo ny akabeazan'ireo penseur de zao tsy mpino an'Andriamanitra intsony. Ny filozofa rehetra zany satria tsy tao anatin'ny fiangonana tsony izy, da ny fiangonana niataka tamin'ny famolavolana ny fiarahamonina de nanjary ireo grand penseur namolavolan'ny fiarahamonina nanomboka tamin'ny Voltaire sy ny namany rehetra, ireo grand penseur rehetra ireo filozofa namolavolan'ny fiarahamonina de zao tsy olom-piangonana tsony. Ny avitsy laziana azy io lazana azy akoatran'ny Kierkegaard, Hegel, akoatran'ireny izay pino Pascal zay pino fa betsaka ny tsy pino Leibniz zay pino fa taty aoriana dia lasa be de be ny tsy pino. De tsy gaga isika raha ohatra ka manome repère na ny repère n'izao tontolo zao nizao tonjato fa raiky am'roapolo zao de ireo penseur, ireo filozofa, ireo mpandinika ny fiarahamonina de zao tsy manome repère ny olona na maridalana ny olona intsony araka ny tokony ho izy. De very repère ny olona satria ny kristianina mihidy ao anaty trano fiangonana izy, tsy mamakafaky izy, tsy mitondra ny heviny izy, variana ao anatin'ny trano fiangonana izy de zao tsy manome fomba fijery tsony amin'ny vision du monde izy fa variana ao anatin'ny trano fiangonana de tsy mipetraka tsony lay hoe fahazavana izy. Ary io mahamarina ny tenin'i Jesosy ao amin'ny bokin'ny apokalipsy toko faharoa ny resaka momba fiangonana tany Efesosy manao hoe afindrako ny fanaovan-jironao rehefa ohatra ka tsy miverina ny fitiavana voalohany ianao. De tazantsika fa izao mampanahy be ihany, inona ny mampanahy satria tsy mijoro fahazavana ve ny kristianina de to ny hafa, to ny fivavahana hafa, to ny filozofia izay hafahafa no manjary manome repère. Ny olombelona ankehitriny de hitantsika fa very repère ny olombelona. Menomenony tsika kristiana efa maninona an'izao ny fiainana ankehitriny, aiza le kristianina fahazavana? Satria tsika tsy manazava, satria tsika tsy manampy ny olona nanany fahazavan-tsaina, discernement, satria tsika mangina, satria tsika sy ny sisa rehetra de manjary tsy azon'ny olona natao hoe fahafahana, tsy azon'ny olona natao hoe inona moa ny olombelona amin'ny fomba amin'ny baiboly, inona no ndrasana amin'ny olombelona, inona ny dikan'ny olombelona, mangina ny kristiana de manjary ny filozofa tsotra manazava de ho hitantsika adefitra io any Frantsa ankehitriny, hitantsika ny adefitra momba ny hoe atao ahoany François Hardy, atao ahoany marary mafy izy, hitantsika ny momba ny olona momba ny homosexualité, hitantsika ny olona momba bioéthique isan-karazany izay efa miataka amin'ny fanahin'ny filazantsara. Ry havako malala. Hoy Jesosy manao hoe ny fahazavana de atao amin'ny toerany fahatsisaronana vata famarana. Nahoana ary tsika ny tsy mazava raha izany? Satria misarona vata famarana isika. Nahoana koa ny vata famarana?
raha ohatra ka mijery tsara isika ny vata famarana, fantatry ny olona rehetra ny vata famarana, vata zany hoe fitaovana hoentina mamatra zavatra zay ny vata famarana, ohatran'ny hoe fefany tamin'ny andro taloha na ohatran'ny hoe vata fandrefesana zany, fandrefesana hoe zao kilao na zao litatra io. De hoy Jesosy manao hoe raha vao sarony iny vata famarana iny io jiro io dia tsy mazava. Maninona ny vata famarana? Fa nahoana ny tsy sobika na nahoana ny tsy ndraisan'i Jesosy na simbe? Satria ny vata famarana de midika hoe ny hevitry de teny hoe hazavana saromana vata famarana de zao hazavana mpitsara, hazavana maika hitsara. Zany hoe fitaovan'le hazavana de zao lasa fitaovam-pandrefesana izy, unité de mesure, lasa fitaovam-pandrefesana izy fa tsy fitaovana manazava. Raha vao zay izy ozy Jesosy de zao tsy azo ampiasaina izy. Itsika raha manazava an'izao tontolo zao tsy fitaovam-pandrefesantsika fa manazava ny olona, manome fahafahana ny olona hitsara tena, fa tsy hoe isika kory no maridrefy any anatin'ny fiarahamonina. Raha izay de zao maizina ihany ny fiarahamonina. Azany ienena nandritra ny taona maro, be de be ny kristianina tsy mijoro fahazavana mahatonga ny olona ahafantatra ny lalak'izorana, fa izao mijoro fahazavana hitsara ny olona, mijoro ho fahazavana ao anaty vata famarana. Ka ny mamaika azy de zao ny tsara ataontsika hoe indraindray ary lasa morala fotsiny, fa tsy mitondra ny olona ahafantatra ny Kristy, tsy mahatonga ny olona tsy mamela ny fanamasina hiasa ao anatin'ilay fiarahamonina tahaka ny mahafanasina azy, fa izao lasa mamaika azy de zao hitsara na anameloka. Rehefa mitsara isika na rehefa mitanila isika de zao mazava ho azy tsy mpampiavana tsony fa mpampisaraka. Fiavako malala 500 malagasy kristianina. Raha mahita malagasy roa ianao ndray kristianina, tao anatin'ny fotoana, ataovy ao anatin'ny fotoana ny fandimby taonjato faha 820, ny mpanjaka teto Madagasikara kristianina, prime ministre teto Madagasikara kristianina, tamin'ny andro ny valo toko nilay arivony kristianina daholo ministra rehetra, nisy ara-pitandrina be de be ny mpitandrina kristianina no ministra tao anatin'ny valo toko nilay arivony, manomboka any Andriamananjao, hitatsika ry Andriamifidy tao anatin'izany, Rainandriamampandry sady evangelista maréchal, olona ambony saika nameno, saika kristiana ary ridridra protestanta, raina roa ihany. Aza tonona ny taonjato faha 820 fa ray ihany ny kristianina, ray ihany ny kristianina katolika ohatra, Rasoamanarivo sy Radrika, zay ihany ny katolika, fa ny ankabeazany de zao protestanta avokoa. Taonjato faha 820 namiratra toke taty aorianany ny fanenjena manomboka 1960 miditra amin'ny fanjaran-tany sika, aty amin'ny fahaleovantena sika mbola maro isan'ny kristianina. Aty amin'ny andro fahaleovantena de zao 9/90 nataoko hoe mba hilazana an'izany 90 isan-jato ny cadre rehetra teto amin'ny fiarahamonina de kristianina. Ny manamboninahitra any amin'ny tafika, any amin'ny polisy, ny mpampianatry ny université, ny mpanabe, ny talena orinasa, ny banquier, ny finance, ny akabeazany teto amin'ny tany sy ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1900 de zaika kristianina. Aiza ho aiza ny mahafanasana ary mandraka ankehitriny, maizina very ireo pairan'ny olona, tsy mivelatra fa vao maika ndradray aza mifamono, mifakala, tsy fanasina, fa angamba sanatria zany asidra ve manimba. Miavako malala mbola fanasina ihany ve isika? Manaiky ho fanasina ve isika? Manaiky ho fahazavana ve isika? Raha manaiky ho fanasina sy fahazavana isika, inona ny lalana diavintsika? Inona ny miandry antsika? Krismasy ny andro io mofinaina ny tompo anao am'izao herinandro melohan'ny krismasy zao, ndeha hiverina am' Jesosy, ndeha hibebaka, ndeha hifona hoe tompo, sao de mba hizahara tsy fanasina, sao de mba tsy raha zany, sao de tsy nampivoaka ny tsara tao anatin'ny olona raha zany, fa sao zay sanatria asidra ny inona sy ny telona nanimba ny hafa. Sao de mba tsy fanasina, sao de mba tsy fahazavana raha zany, sao de mba ny fiarahamonina indray ny manefy fa tsy zany manefy ny fiarahamonina. Afaka malala alohan'ny krismasy de dioviny fo mba ho fanasina, mba ho fahazavana. Ivavaka sika.
tompo ao misaotra anao zahay noho ny amin'ny teninao noho ny amin'ny soratra ao masina zahay manazava anay fa izahay ny tenanao ety an'ity zao tontolo zao ty. Very zao tontolo zao raha adaly zahay. Very zao tontolo zao raha tsy mihazona ny mahazahay anay zahay. Zahay ny sira, izay ny fahazavana. Mamela anay tompo. Raha toka izao tontolo zao indray no manefy anay fa tsy zahay ny manefy an'izao tontolo zao. De am'izao akatoky ny krismasy zao, ianao lay fandriampahalemana, fiadanana, ianao lay fifaliana, de meteza Jesosy hitoetra ty anatinay. Amindreo fo zahay, ho fanasina hanondrotra ny manodidina anay, ho fanasina hanondrotra ny mpiarabelona aminay, ho fanasina hifanampy amin'ny mpiarabelona aminay, ho fanasina hitondra fiadanana, ho fanasina hitondra fifaliana, ho fahazavana ahafantaran'ny olona lalak'izorana, ho fahazavana tanana manondro hoe ity ny lalana kandehana, ity ny tsara, ity ny mety. Krismasy ny andro mitoera ty amponay Jesosy. Mba ho tranomby aterahanao ny fonay tsirairay avy ka ho masina sy ho tanteraka eo anatrehanao zahay. Da iny tokantrano tsirairay avy Jesosy atao fanasina sy fahazavana ny tsirairay. Da io ny vahoaka malagasy am'izao akatoky ny krismasy zao, da io ny tompona andraikitra rehetra, ny mpitondra isan'ambaratonga, ny mpanabe, izahay menakavy tompo, izahay vahoaka malagasy, taony mba samy ho fanasina, taony mba hifamela, taony mba hifanondrotra. Misaotra Jesosy. Amen.